tafiditra ao anatin'ny fotoanandrotsakoro antsika zao zay tena hoe mamparitaka ny valana retona. Ao koa nefa ty resaka corona ty, inona zany fitandremana tokony ataon'ny olona, fepetra tokony raisina? Ao anatin'ny orantsika zany zao ny coronavirus koa mbola ao anatin'izany dia ny ireny fepetra sakany eny tena zava-dehibe ka ary vavaorona isaka sy mivoaka ny trano dia ny fihezahana foana manaja ny elanelana ray metatra na mihoatra an'izay arak'izay azo atao. Dia zao koa manko zao anatin'ny tondra-drano betsaka ny olona mitangorona indrindra fambolena trabony ireny dia ny ankoatry ny coronavirus dia mety ao koa zany ny areti-kibo fivalanana dia ny afahana misoroka an'izay moa zany dia ny fahadiovana ihany ny zava-dehibe indrindra, ny fahadiovan'ny rano ampiasaina. Ny rano zany tokony rano avy navangotrana foana rano sotroina, ny tanana tokony sasana amin'ny rano sy savony foana rehefa mikarakara sakafo, rehefa misakafo, rehefa avy any amin'ny fivoahana. Dia ny sakafo hohanina manta tokony voadio tsara, sakafo hohanina masaka tokony sakafo masaka tsara zany amin'ny ankapobeny. Izao koa zany zao misy mety atahorana koa zany le aretina mifindra amin'ny ohatra le areti-maso misy tay-maso ireny. Dia ny fahadiovan'ny tanana koa zava-dehibe amin'ireny dia miezaka koa tsy mifandraindray zany mifampiaraba fa reny koa mampifindra an'ireny. Dia afarina koa zany fa mbola fotoana vaccine zao, ny tanana mbola ny vaccine foana ny olona satria mbola fotoana zany zao sady efa namorain'ny fanjakana fanaovana vaccine raha teo. Manomboka mitombo isan'ny trabona eto Madagasikara, mety hisy risque ve fitomboana rehetra manakasy? Raha le coronavirus aloha le sahatsika etam-piadohana sarotra be no mamina avy amin'ny fivoarana satria tsy mitsarotra mivaindrika foana coronavirus fa raha ny lôzika tokony izy fotsiny dia efa tratra tamin'ireny le farany taon'ireny ny pika. Inona moa zany pika zany le salanisan'ny olona betsaka indrindra lalovany coronavirus. Ao moa zany ny maty, mampahery ny fianakavian'ny maty tsika, ao ny raromafy fasitrana, ao ny marary kely fasitrana, ao koa ny mety hoe tsy narary mihitsy izy fa saingy nandalo tao amin'ny le coronavirus ireny zany le hoe apporteur sain. Dia rehefa tratra zany izay pika izay le taremarika farany ambony ny lalovany lasa mahazo an'le hery fiarovana fobe ny ankamaroan'ny olona, immunité collective izay miaro an'izay. Dia avy eo an'izay dia midina tsikelikely indray avy eo ny taremarika satria lasa voary le olona. Fa ny tomatombona dia hoe tamin'ny volana Jolay 2020 zany ny pika voalohany teto amintsika. Iny efa manomboka tamin'ny Mars fa teo zany ny izay ny premier vague zay. Deuxième vague indray tamin'ny volana Mai 2020, folo volana zay. Troisième vague indray Mai zany dia hatramin'izao tsika amin'ny teny zao janvier tsika zany zao 2020 ho valo volana mahery kely zany zay. Izany hoe rehefa mandalo zany le vague anankiray dia mahazo an'le immunité collective atsika fa eo amin'ny valo volana ka hatramin'ny folo volana eo zany milatsaka tsikelikely indray zay le hery fiarovana fobe zay dia tonga indray vague manaraka. Izany hoe ny vinavinany amin'ny ho avy zany dia na mety misy quatrième vague any amin'ny valo ka hatramin'ny folo volana any ho any raha izay lôzika izay na efa malefaka le coronavirus dia tsy misy intsony le vague fa lasa aretina kely mandavataona izy na mety misy variant vaovao, endrika vaovao indray izay tsy manaraka an'izay lôzika izay fa hafa mihitsy mifotrany mety misy vague hafa aty alohan'izay na mety misy vague hafa aorianan'izay ka sarotra zany maminavinany ho avy coronavirus. Fa azam-baka dia hoe mbola misy izy zany hatreto dia azadiny ary vavaorona, azadiny ny manaja ny elanelana izay metatra sy ny mihoatra, dia azadiny koa manao vaccine.